Salanareo, da hoe resaka kely momba ny tanora fanampiana sy torolalana ho an'ireo ilay voageja ny zava-mahadomelona ny fiankinandoha tokoa mantsy a eo amin'ny zava-mahadomelona dia miteraka fahavoazana amin'ny ati-doha fiankinandoha fikorotana ny hormone indrindra miteraka fahalemena ara-tsaina sy ara-batana azo tranona sy azo arenina tsara nefa ireny olona ireny raha mahazo fanampiana izy sy manana tanjona efa voaoma. Tsy mila fitenenana manaratsy, manevateva, mandatsalatsa fa mila fanohanana dia tsy mahavonjy teny izy. Mila mpamonjy dia tsy endrasana ny tompondray fa zasy ianao no hamonjy azy. Reto misy dingana vitsivitsy azontsika arahana anomboana zany fanalana azy ao amin'ny fiankinan-doha izany. Ataovy matsapy izy fa tsy irery. Mila miresaka amin'ny tsy tapaka, tsy misy fanamelohana, miresaka mazava. Ary amin'ny voalohany dia mety andahy izy, tsy te hiresaka aminao izy, fa mila faharetana, mila fitiavana. Enoina izy, aza mitsaratsara azy. Avelao izy teny ny antony nahatonga azy nandray ilay zava-mahadomelona. Rehefa hita tsika izay, eo no azahoana manavitra azy. Mila olona ananan'ilay confiance na ilay ataony confident na confidente koa tsika nefa. Tiany manaraka. Ampio ahita tanjona izy dia hiverina ao anatin'ilay fiainana tsara indray. Ampatsivo azy fa mbola manana ilay sotoavina ao anatiny izy. Asa io fa ho mpandresy izy na efa niakin-doha tamin'ny zava-mahadomelona azy. Manatona manam-pahaizana manokana anampy anareo dokotera, psikôlôgy, tompom-panarenana, reny mpiandraikitra ara-pinoany reny tsy azo ahilikilika ren'ilay tanora niakin-doha tamin'ny zava-mahadomelona reny. Mila namana izy, mila mpanohana, mila anao. Mitediava sehatra hafa ankoatran'ilay zava-mahadomelona. Mahaliana azy kokoa dia an'olona hibanga nofen'olona zava-mahadomelona. Zay no tena tokony atao. Ohatra hoe ekipa ara-panatanjahantena, fianakaviana, mety any amina fivavahana, fikambanana tanora, mozika, sport, zany rehetrarehetra zany afaka manolo mibanga eo aminy ahitany fahafinaretana indray. Mivavah ho azy, ampio izy hitodika amin'Andriamanitra. Ary farany tandremo dia tandremo ny mitsaratsara azy manao hoe tsy misy azo atao tsony aminao hoe tandremo ilay manambanimbany azy le hoe tsy ho tafavoaka amin'io tsony ianao hoe omeo hery izy omeo fisainana miabo hifampizarana aminy fa ho tafavoaka izy raha mananamana anampy azy satria tsy mahavonjy teny izy mila mpamonjy ary zay ilana antsika amonjy azy fa tsy endrasana amin'ny tompo foana akory zany rehetrarehetra zany. Afaka fotsiny ihany fa mila anao sady mivavaka no manao ny asa. Zay ny azo resahany amin'ny manaraka indray betsaka ny tanorantsika simba fa mila mandray andraikitra isika. Velominareo.